fa mandosira ny filan'ny tanora fanahy ary mihaza mitady fahamarinana, finoana, fitiavana, fihavanana amin'izay miantso ny tompo amin'ny fo madio. Timoty 2:2-2. Miaina ao anatin'ny fotoana feno fakapanahy sy fitotongana mpitondran-tena isika amin'izao fotoana izao raha lasaina bavy-malala. Isan'andro dia misy zavatra hitantsika sy rentsika mety hanalavitra antsika an'Andriamanitra. Izany no mahatonga ny tenin'Andriamanitra hiantso antsika mba handositra ny ratsy ary hikatsaka ny fiainana madio sy masina. Mampitandrina antsika ny soratra masina fa tena zava-dehibe ny tokony hisafidianantsika ny tsara ary tsy mifidy taona ihany koa ny fakapanahy, tsy mifidy olona izy io fa rehefa ho tratrarina dia tratrany. Na tanora ianao, na lehibe ianao, na kristianina aza dia mety ho voatarika rehefa tsy mitandrina raha tsy voaharo amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny vavaka ny fontsika dia mora voasariky ny zavatra manetsiky ny filàn'ny nofo isika sy manimba ny toetra. Izany no antony ilana fanofanana ny tenantsika amin'ny fahitsiana sy ny fahadiovan'ny fo, ka mila katsahantsika fatratra izany eo ambony fahasoavan'ny tompo. Fotoana sarobidy ihany koa izao androm-pahasoavana omen'Andriamanitra antsika izao satria omeny antsika ny fahafahana hanorina toetra mendrika dia ny toetran'ny lanitra izany. Ny safidy ataontsika isan'andro isan'andro no mamolavola izay mahizy antsika anie. Ary rehefa mifikitra amin'ny famarinana sy miaina araka ny sitrapon'Andriamanitra isika dia tsy isika ihany no voatara fa lasa fahazavana sy ohatra tsara ho an'ny fianakaviana, ho an'ny ankonana, ho an'ny mpiara-belona, ho an'ny fiangonana isika. Araka ny tenin'i Jesosy hoe ny voany no ahafantaranareo azy. Feno loza ara-panahy ny lalana diavintsika nefa omena hery andresena isika rehefa miantehitra amin'i Jesosy Kristy. Ny fahadiovan'ny fo sy ny fahitsy-toetra dia vokatry ny safidy atao isan'andro miaraka amin'Andriamanitra izy io. Koa zava-dehibe ny fiarana amin'Andriamanitra. Aoka isika handinika ny fontsika, miantso anao ny tompo. Aoka handinika ny fonao ianao. Mbola misy ve zavatra manalavitra anao, manalavitra antsika amin'Andriamanitra? Izao ny fotoana andaozana ny ratsy sy hifikirana amin'ny famarinana. Aoka isika hangataka amin'i Jesosy Kristy mba hanome antsika fo madio sy hery hiainana amin'ny finoana, fitiavana ary fahamasinana. Mba ho hita eo amin'ny fiainako, eo amin'ny fiainanao sy ny ankonanao ny voatsara izay manome voninahitra an'Andriamanitra. Ary izany no hitarika antsika ho amin'ny famonjena. Ho tonga zava-misy amin'ny fiainanao izany teny izany, andao hivavaka isika. Rainay izay ny an-danitro, misaotra noho ny teninao izay mampianatra anay, mananatra anay ny amin'ny tokony ho alehanay sy ho ataonay. Izany teninao izany anie, tsy hiverina any aminao Andriamanitra raha tsy mahavita ny asany aminay tsirairay avy. Tahio ny tontolo andro izay ho diavinay amin'ity anio ity mba ho hita taratra fa fahazavana izahay ary indrindrandrindra anana fiadanam-po sy fiadanan-tsaina izahay. Noho ny fahasoavana ny anaran'i Jesosy Kristy no hanoina sy angatana ny vavaka. Amen.